De zay koa izy koa rehefa mpandrosan'le firenena de manao logarithmika, de manao limite, de manao fdx, de manao parqueur, de manao tsotra be ny tsy mampandroso ny firenena, de zay nolazaiko zay. Na firenena mino an'Andriamanitra ianao, zanarin'ny lanitra sy ny tany tena izy, mifototra amin'ny lalam-panorenana, zay nahitany de tsotra e. Tsotra aloha efa rehefa mandeha ihany le fotoana ka kely sisa. So lava loatra. Ny lalam-panorenana tompoko nalatsaky ny zanarin'ny lanitra sy ny tany ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olombelona, ho an'ny mpino, de tsy lavitra amin'izao 2024 izao. Sarotra fa eo ambanin'ny masontsika rehetrarehetra eo de ny Baiboly sy ny Coran. Zay ny lalam-panorenana. Boky roa zay, roa. Ny Baiboly de misy singatsingany sisa, fofopofony sisa, fa azo raisiny izy ho tradition. Ary tsy azo lavina ny heriny sy ny lanjany ao amin'le firenena teokratika fa ny Alcoran, ny Alcorany, ny Alcorane ny masina izay nandimba amin'ny Baiboly nentin'ny mpaminany Mohamady izay tsy nohony lisany sy tsy nohony lahy, ny tsy mitapo-drano, na de somary mbola miafokafona ihany aza ny sensany indraindray mazava ho azy, mbola feniny sasany foana ny sensany, adikany amin'ny teniny de afeniny. Boky be 410 toko. Ka rehefa tsy ho masaka amin'izany ny sakafo de tsy ho masaka intsony. Zay zany ny lalam-panorenana ankehitriny ny fanjakana teokratika eto ambonin'ny tany. De inona ny problema? Ny problema dia tsisy eto ambonin'ny tany izay fanjakana masina teokratika mifototra amin'ny Coran izay. I Ravolombava milaza azy fa salamo ohatran'azao ihany le rony lava volombava, fa ny azy raha mbola lava be noho ny anahy. Nendry le rony le charia no lazainy, charia n'est pas égal Coran lesy mon frère. Fa Coran no resahantsika eto. Omeko famantarana iray ianao raha malagasy, famantarana iray. Omeko mystera iray ianao raha malagasy, mystera iray. Omeko faminaniana anankiray ianao raha malagasy, faminaniana anankiray. Omeko ankamatatra anankiray ianao raha malagasy, ankamatatra anankiray amehezako hoe tokony ho fanjakana teokratika, rejima teokratika, ny rejima hany mety aminao raha malagasy. Inona le famantarana? Inona le faminaniana? Inona le mystera? Ny fiforana. Ny fiforana. Ny fiforana ny mystera. Raha malagasy ianao de mifora. Raha mifora ianao tsy voatery malagasy.
Fa raha mbola malagasy any ianao dia mifora. Inona ny dikan'izany? Identité anao le mifora. Fa inona ny misteriny ao ambadik'io mifora io? Iza ny mahazava azy? Iza ny mahalaza azy? Io tompoko le fanjakana teokratika io. Misorotra eny amin'ny tavanao raha malagasy ny fanjakana teokratika ary tsy azonao lavina fa eo ambany masonao. Ao anatin'io fanjakana teokratika io dia tsotra be. Ny fototra ny fanjakana teokratika dia tsotra be. Ny soldat. Tsy resaka betsaka, tsy resaka bobaka. Ny ady. Ny ady, ny fitaovam-piadiana, ny fiarovana ny tanindrazana, ny miaramila, ny fototry ny fanjakana, ny fototry ny fanjakana. Zay le fanjakana teokratika. Zany hoe mila miady, miaro ny fanjakana masina, miaro ny firenena masina, ary mazava ho azy moa, hotronon'ny anjely sy hotronon'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany, izay mifanaovana fifanarahana avy amin'ny boky masina nahidiny, dia ny boky alikoranina araky ny koziko teo. Fa miverina amin'ile mifora, ny misterin'i Madagasikara. Ny mifora mampiray amin'ny Madagasikara ary identité amin'ny Madagasikara ny fiforana. Ao no misy an'ile famantarany zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Amin'ity nosy masina izay lazaina fa masina ity. Ary izay mahampino anareo rehetrarehetra malagasy sy izahako ka matahotra an'Andriamanitra ninona resahana dia misy ihany ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary izay mahatonga ny Madagasikara araky ny lazaiko teo fa nandresy lavitra noho ny kanina, nandresy any Afrika, nandresy an'izao tontolo izao rehefa miboty ny tyran. Rehefa nalala ny tyran miliardera, jereo ry leroa fa mbola nanao vava be nge ry leroa le alohan'ny tena nialana teto reny. Za ozy izy ry leroa ny mpandraraha fa tsy mpanao politika. Kanefa moa tratra ny difin-janahary ry leroa dia io manjo azy io. Tsy nahabe hoahoa azy ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Izy roa lahy reny, famantarana ho anao zany raha malagasy a. Famantarana ho anao raha ka zany e. Hoe tsy nahavitra andry leroa no ny volany, ny Andriamaniny. Tanao zany? Ka le mifora amin'ny famantarana ho ahy. Hoe rezima teokratika ny rezima tokony hisy eto Madagasikara. Inona miseho amin'izay fotoana izay? Ny miseho amin'izay fotoana izay tompoko dia tsy hisy andresy amin'ny Madagasikara eto ambonin'izao tontolo izao, na ny silamo izay mifototra amin'ny sharia fa tsy ny Coran, na ny communiste sy ny européanina izay efa nandahan'Andriamanitra hatramin'ny ela. Reny anie le tsy mifora. Tsy mifora ny européanina ary taranaky ny tsy mifora ny vazaha, taranaky ny tsy mino an'Andriamanitra, mba tsy ilazako hoe taranaky ny ambany razana sy iva razana. Ianao raha malagasy mifora traiza-traiza, ianao ny taranaka masina ary ianao ny avo razana indrindra eto ambony tany eto, fa tsy fantatrao le Andriamanitra ao dia ho azavaiko aminao le izy. Iza ny Andriamanitra ao marina, le zanahary tokana ny tomponao hatramin'izay. Tadidio tsara tompoko fa l'histoire est falsifiée. Izaho miresaka aminareo ity dia tsy mino.
tsy mino ny histoara fotsiny ny histoara lazaina rehetrarehetra histoara io hoe ragidro taloha dia ragidro tsy haiko aloha fa zareo tsy mino hoe ragidro ny olombelona tsy raha izay aloha faharoan'izay de ao koa le hoe de avy eo vomina tsy l'histoire est falsifiée fa misy ny jiosy kokoa sy ny masina kokoa sy avorazana kokoa de malagasy raha par rapport am'ireo jiosy monsieur jiosy hoe any a-Palestine reo zay raha sa mbola mieritreritra sy sa mbola mikozy hoe tsy tany a-Palestine zany mihitsy ny tena nisy ny tena centre ny religion fa taty Yemen taty mbola centre ihany moa ao am'izao Lion ihany zao koa mbola firenena mamaly ny zala jiosika ao Yemen ao avaratra kely tsika eo misy étude scientifique mi-explorer tena lalana ohatran'izany hoe taty amintsika taty nisy an'le Egypte nisy an'le tsy hoe Egypte fa eny Egypte nisy an'le pharaona moa zany nisy an'le pharaona nisy an'le Moïse nisy an'le tsisy trasy hitanao nge zany any a-Palestine reny tantara amin'ny baiboly reny taty an-tanàny reny misy milaza hoe ny malagasy no nianatra ny teny arabo fa zay mbola koa zay mbola mamaly hoe ny arabo no nianatra ny teny malagasy ohatra satria zay tsy mino ny tantara tsy mino ny histoara ny lahy zay foroporona ny lahy fa zay fotsiny ny famantarana de misoratra mitavany lahy raha malagasy ny famantarana de mifora elahy mifora tsy gasy elahy raha tsy mifora io le famantarana fa tsy fantatra elahy ny dikan'io fa zany ny dikan'io fanjakana teokratika elahy ary fanjakana masina elahy ary fanjakana enjana be elahy matoa nandovan'ny ty tany enjana be sy tany masina ary tany mpanan-karena be ty fa zao loton'ny lahy amin'ny fivavahan'ny lahy am'izao io le izy le telo zeray le resahako eto le fivavaham-bazahan'ny lahy ka zay tsy arina mihitsy ninonina resaka politika ny lahy io sisan'izay resaka teknika fotsiny am'izay sisa avy eo tapitra ny resaka filozofika metafizika mazika surnaturel paranormal resaka teknika sisa atsovy daholo am'izay le manam-pahaizana be da be malagasy rehetrarehetra reny le raha antsika mahita isan'andro sy raha antsika malala za tena maiky an'ireny zoky reny mpanao finance zany mahalala ny resaka relation international ny diplomaty tsy haiko tsony ny ingénieur ny tsy haiko ny iza daholo zay teknisian akoatran'izay resaka teknika fotsiny sisa ny mpamboly ny mpahay teo-karena ny universitaire rehetra rehefa vita fotsiny de zany na hoe construction d'un état zany roviny tsika malagasy vao tena hoe anamboatra ny fanjakantsika manokana avy amintsika manokana ny rafetitsika manokana fikaonandoha tena vrai fa tsy hoe fikaonandoha fotsiny hoe fikaonandoha amin'ny borzany sy fikaonandoha amin'ny universitaire sy ny kristianina fa angamo ny borzano sy ny universitaire sy ny kristianina rery ny olona eto Madagasikara eto au contraire ary ny ambany tanàna